faripeo vaky feo misy manaketa zany le izy misy manaketa zany ve tsy any amin'ny abattoir hoanareo zay nitondra vuvuzela tairo mampaneno ray tsika ray roa telo fangaro zavatsafo izy dia maroso fotoanatsika reotofino magatananaoa mangay fitenenana magatanatsika mahiteka mavy any filopirenena tompo klasy tompo vavy tompo klasy tompo vavy andro lehibe ny andro androany amizao fandraisantsika ny barea zao ny antony de zao na metsondrano amin'ny barea isika mba hitondra ny amboara marina fa tsy nitondra ny amboara ny barea fa kosa nitondra ny fandresena ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy koa siatsika kekana bea ho an'ny barea tokoatovavy maro ny zavatra an-trano nisy ny antany tany ivelan'ny tany nahita n'ireo zavatra ny tranga sy ny zavatra ny seho fe ozy izy ny vahiny ozy izy ny vazaha hoe mais je ne savais pas que les Malagasy savaient jouer au football. Mais où étaient ces Malagasy depuis tout ce temps-là? Et où ici qui a maintenant joué? À partir de maintenant, vous allez entendre parler de Madagascar. Et Madagascar brillera en Afrique. Et on vous donne rendez-vous en 2021. Et qui ne s'attendait? Zawa, tout ce qui a mis Barea Manukana et Andouane. Satia les fanatenan, les nouf-nouf, dia Navad Barea, ou Fandesen Malagas, Fandesen les Besati Manin, Atram Zaina Zaoutikem Faleovaten, Samban, Voluan, Voa Nitunda. Tawapun, ni Sena Pyrénées, ni Avuna Pyrénées, ni Malagas Regayav. Je peux dire aujourd'hui que tous les Malgaches, ils sont fiers d'être Malagas. Et tout ça, c'est grâce à notre Barea, Zantinun Barea, Katia Kamabewan Barea Tokola. On a ouvert les vuvuzela, on a ouvert les sifflets. Manifapelo de Wan Barea, Apanenuyan, vuvuzela, tout sifflet, Lisa, Rua, Telo. Applaudissements ma fée. Muraina isika malagasy ankehitriny. Muray fo isika malagasy ankehitriny. Efa natambatry ny Barea isika ka ifametanantsika tsy maintsy mamiratra Madagasikara eo anatrehan'ny Afrika. Zay ny fanandro ataontsika eto Plasto. Eto dia misaotra manokana ny reto l'ekipa ray manontolo isorana manokana. Fa misaotra manokana any izay napidi-bol ka agnatahako hitsangana izy ireo dia asitsika vuvuzela manerana amin'ny Madagasikara mba hoe amin'ny Madagasikara. Ekena sasakely. Zao dia mangina aloha tsika dia rehefa mitena dia zay tsika vao mirakokaka ekena. Miatso any Carolus izay napiditra baolina anankiroa. Carolus. Asitsikitsana beo any Carolus. Miatso any Boriga ihany koa izay napiditra baolina.
Niatsu, ani Marco. Luenapa. Bola Syrian Madagaskar digigit sih ya. Niatsu, ani Ibrahim. Ari Tsinkel van Lepedinga, Niatsu Alfaneva. Zena Pitbola Tankudeteti. Zo, zon zavatra lehibe hitantsika efa nisongadina izay afaka nanakana amin'ny baolina rehetra. Baolina tsy afaka ny 11 no votoana. Levina. Mai Malagasy, mendrika ny Malagasy ary mendrika ny Barea, asio kikikana beo amin'ny Barea tokoa. Zao ny zavatra nitranga. Anisea numéro 13. Izy dia isoratsika manokana satria napiditra baolina voalohany ho an'ny tantaran'ny Madagasikara sy ny tantaran'ny Barea. Anisea Motsiopa efa tonga dia namonjy ny club an'izy satria ny fifanarahana amin'ny club rehefa ohatran'io dia raha vao tapitra ny fifandraisana ny lalao atao ohatran'io dia tsy maintsy tonga dia mody fa napita ny fisaorana sy ny firaisapoa amin'ny Malagasy ray manontolo i Anisea asitsika tehaka mabea ho an'ny Anisea tokoa. Zava-dehibe. Iza. Papasy isorana ihany koa. Dia zao ny zavatra lazaiko aminareo. Sambantsika tao anatin'ny 7-10 taona no nandray anjara tamin'ny CAN. Fa vao nandray anjara tsika dia zao efa mivoaka ny classement ankehitriny. Fahenina i Madagasikara. Anierinatsika fafito zay efa nanao mondial ny Afrique du Sud. Anierinatsika pasivy ny Maroc. Anierinatsika ny Egypte. Anierinatsika ny Mali. Anierinatsika ny Ghana. Anierinatsika ny Cameroun. Anierinatsika ny Guinée. Anierinatsika ny Kenya. Anierinatsika ny Angola. Anierinatsika ny Zimbabwe. Anierinatsika ny Namibia. Anierinatsika ny Tanzania. Big zany ry zareo fa efa nisan'ny kalazy, efa nisan'ny lehibe ny mpanao baolina malagasy ankehitriny. Manomboka etsika dia olohany ka zao no ataontsika. Nicolas Dupuis zao atany fanontaniana aminareo fa manina kely aloha atsika. Olazaiko tsy ambarately anareo. Rehefa vita ny match dia nanatonana Nicolas Dupuis. Dia resaka tamiko izy. Teo izy eo monsieur le président. Rehefa vita ohatran'io ny match dia maro ny firenena. Zaho izy betsaka amin'ny firenena
mangatakana iara-iasa amin'izy ireo. Anisan'izany izy ny Guinée. Anisan'izany eny amin'ny Arabia any. Mila mandray fanapahan-kevitra hozy izy, Monsieur le Président. Je vais un peu parler en français afin que Dupuis puisse comprendre. Parce que les Malagasy vous réclament, coach. Et je disais que à la fin du match, on s'est rencontrés. Et vous avez dit, Monsieur le Président, je suis sollicité un peu de partout. Plusieurs pays me réclament. Mais je porte Madagascar dans mon cœur. Et Dupuis m'a dit, Monsieur le Président, ce n'est pas une question d'argent. Il a dit, Monsieur le Président, je peux gagner plus quelque part, mais j'ai envie d'entendre par vous-même. Est-ce qu'on peut signer un contrat pour 4 ans ou est-ce que je dois partir? Et je demande à la population malgache, est-ce qu'on doit faire partir Dupuis ou on le garde? Dupuis sabe, ela se quer mandar. Tazuma sabe, ela mandar. Acho que tem uma frente, é Tazuma. Acho que não conta, mas é Tazuma. Acho que não é. Coach, on vous laisse pas partir. On vous garde avec nous. Etsy vitan'izay, fa tonga dia nanolotra fandarana tamiko ny coach. Ozy izay, Monsieur le Président, zaho izy miteny aminao fa mana-talenta ny Malagasy. Afaka mandeha lavitra ny Malagasy. Dia inona ho zany ny zavatra eritreretinao coach? Tonga dia apetratsika ozy izy ny fametrahana amin'ny fijerevana an'ireo izay mpilalao mahay. Tonga dia kolokoloana sy tezana dia n'izao. Ka asina fijerevana an'ireo U14 na 14 ans, U17 na 17 ans, manerana ny Madagasikara, fijerevana an'ireo tena maya, itobao. Zay ny zavatra ataontsika. Mety mitenitsika hoe lavitra loatra zany Brésil zany, fa miteny aminareo fa manomboka eto dia iova ny tantaran'ny Madagasikara, ahiratra ny mpilalao malagasy. Ary manoloana an'ity kianja ity moa tsika androany, izay hoe kianja ny Mahamasina. Alohan'ny nojina tatia dia niona tamin'ny ministre ny sport ny tany Egypte, dia nijery ny kianja any zareo. Dia eto milaza aminareo teto nahitantsika tsisy fanamboarana nandritran'izay ataona maro. Miteraka faty olona satria tsy manara-penitra. Ny pelouse tsy manara-penitra, ny gradin tsy manara-penitra. Ka eto milaza amintsika ty baolina kitra, milaza mivoaka malagasy fa ny kapasité any Mahamasina dia ho ataontsika 50 000 ary ataontsika kianja lehibe indrindra atoany misy be ranomasina lehibe indiana atao polasofara. Efa niresahana sy ny coach ihany koa, zany hoe le gradin io ataontsika miodidina dia ampiakarina amin'izay tsy misy mifanosika atsony. Fois 2 ny capacité 50 à 60 000 personnes ny ataontsika ho zakany Mahamasina atao polasofara. Dia niresahana tamin'ny coach hoe ahoana hoa
Fahitanao amin'ny pelouse na ny gazon atao mamaso. Toy izay Monsieur le Président, alohantsika manafatra gazon, ohatra ny fanaovana mondial, ohatra ny lalaovana tany a Egypte, manafatra ny reny any Angleterre, dia anavaka pelouse sika, anavaka pelouse izay manara-penitra ho an'ny vahoaka malagasy ny mpilalao populationale. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Voaporofo fa rehefa manana finoantsika, voaporofo fa rehefa manana fanantenantsika dia afaka mampandroso ny fanatanjahantena. Voaporofo fa afaka miray hina ny malagasy, voaporofo fa miray fo miara-mitepo amin'ny mpanao fanatanjahantena, amin'ny Barea ny malagasy iray manontolo. Misaotra Barea, merci Barea, misaotra ny vahoaka malagasy. Misaotra manokana ihany koa anireo mpanohana izay tonga tany Ezipta noety ny fitiavana fa indrindrindrindra misaotra antsika malagasy rehetrarehetra izay ny ray fo ny ray saina ary misaotra nareo rehetrarehetrarehetra satria hatramin'ny maraina nareo teo noho ny fitiavana ny Barea ka tehaka mampibeo antsika rehetrarehetra, tehaka mampibeo anareo rehetrarehetra. Oela velony Madagasikara, tsy maintsy tafita ny Barea, rendez-vous en 2021, misaotra tompokila, makasitraka tompokala. Bye.